Miarabanao hatrany tokolasy tovavy mpanaraka ty fandarina tsy fonao ity zany malaza. Nalaza tokoa tamin'ny omaly farany herinandro alahady ny fiandrasana ny fandarina izay nataon'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamina fahitalavitra vitsivitsy sy ny onjam-peo-pirenena. Nalaza an'izany satria misy lafin-javatra maro izay tokony henoina ny valiteny avy amin'Andriamatoa Andry Rajoelina manoloana ny adevitra maro samihafa teto amin'ny firenena. Nisongadina tamin'izany ilay fizakan-jo-pirenena frantsay izay nalainy tamin'ny alalan'ny naturalisation tany amin'ny fanjakana frantsay. Anatin'izany adevitra ihany koa ny mikasika ny fifidianana ny jirama sy ny délestage, ny bilan ny zava-bita nandritra izay fotoam-piasany efa taona mahery izay. Ankoatra ny adevitra maro samihafa izay tena tsefatsefa ny resaka izay nasehon'ny Andry Rajoelina fa anisany mbola mamiotitra izy eo anatrehan'ny androm-panjakana sy eo anatrehan'ireo tompon'andraikitra izay tsy noheverina fa tokony ho avy tamin'ny fandaharana izany kanefa dia anatsoana nameno isa nanampy ireo mpitehaka dia ny teo anivon'ny folo alin-dahy. Manino tsika no miresaka an'izany eo amin'ny endrik'ilay débat na la fiaonana tamin'ny mpanao gazety misa telo nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina dia somary manahirina ihany nahitana an'ireo folo alin-dahy izay niara-mipetraka tamin'ny mpanao politika miloko volomboasary tamin'iny omaly iny. Tsisy mandany amin'ny hoe mba manana ny fomba fijeriny ihany izany folo alin-dahy izany satria ny folo lehibe ny folo alin-dahy chef suprême des armées no manao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ary miresaka zava-misy eto amin'ny firenena. Kanefa ao anatin'izay adevitra hifangaroany ny mpanao politika izay olona avy amin'ny fitondram-panjakana, izany hoe ny mpanantanteraka, ny présidence sy ny gouvernement, ny antenimieran-doha olona, ny mpikambana ao anivon'ny antenimieram-pirenena, ireo ben'ny tanàna ary ireo mpanohana an'Andriamatoa Andry Rajoelina niloko tamin'ny volomboasary no niaraka tamin'ny folo alin-dahy izay mampiseho ny tokony hisiny izay hoe tsy fiandaniana atsy sy tsy fiandaniana roa izany. De lalam-pandrenona no miresaka an'izany satria ambarany lalam-pandrenona ny anatin'izay hoe tsy fitonglanana ara-politika ny fitondran-draharam-panjakana na hoe neutralité politique de l'administration ka voaresaka ao anatin'izany ny resaka folo alin-dahy forces armées, voaresaka ao anatin'izany ny fitsarana, ny fampianarana sy ny fanabeazana. Ny folo alin-dahy dia ambara matetika na anatin'izay hoe obligation de réserve tokony hipetrahan'izay 30 minutes matetika amin'ny fomba firesaka ary rehefa misy trangan-javatra miseho eto amin'ny firenena dia apetraka izay hoe baïonnette intelligente izany. Fomba hanasokajiana ny toerana misy an'ny folo alin-dahy malagasy avokoa izany. Ary rehefa amin'ny fotoana mafy, fotoana mamay, fotoana isin'ny mety tsy ho vitivikevitra samihafa dia tsy maintsy mijoro mandamin-draharaha ny folo alin-dahy dia dernier rempart amin'ny fiantso azy. Ka fotoana inona zany no nisin'ireo folo alin-dahy izay niaraka nolokoana tamin'ny volomboasary omaly izay nanao valan-dresaka ao amin'ny mpanao gazety ho isika Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Ka misy mihitsy aza ny tehaka, misy mihitsy aza ny tsangana tao anatin'ireny faneho-kevitra ireny izay fantatra faneho-kevitra nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina fa fiarovan-tena sy fanamarina-tena amin'ireo adevitra marobe eto amin'ny firenena. Ary adevitra izay efa manana fironana politika, position politika, izy fitondram-panjakana izay mamelo ny mpanohitra sy mamalo ny mpanohitra ihany koa amin'ireo zavatra marobe izay nambarany tontolo ny fanoherana sy nambarany ny mpanao gazety eo amin'ny sehatresam-pirenena sy eto an-toerana ny amin'ny hoe ireto avy ny olana eo amin'ny fiainan'ny malagasy sy ny fiainan'ny firenena ankehitriny. Apetratsika izay fanamarihana eo amin'ny endriky ny fandaharana izay mba hisainany rehetra satria mbola betsaka no ilaina ny folo alin-dahy malagasy ka tsy azo heverina fa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena indray no mampiditra resaka politika. Fa miresaka an'izany tsika dia misy ny tafika, misy ny zandary, misy ny polisy. Misy zavatra tokony hanaovana fandinihana lalina ny trangan-javatra tahaka izao. Marina fa hanao fanamarina tena ary hiaro tena ny fandarina izay nataon'ny filohan'ny repoblika hoy isika manoloana ny adevitra marobe ary indrindrandrindra ny adevitra izay manahirina azy amin'izao fotoana izao dia ity fizakan-jo-pirenena frantsay ity na nationalité. Mazava omaly fa ho an'ny tombotsoan'ny zanany dia naka izany nationalité frantsay izany Andriamatoa Rajoelina sy ny fianakaviana. Fanambarana ihany koa nefa ny amina hoe tsy mahasaka anazy, tsy ho malagasy, tsy ho tia tanindrazana izany.
de zavatra mifanohitra ihany zany eo amin'ny fomba fanehoan-kevina satria ny olona everina fa tena tia tanindrazana de mahay mijoro sy mahay miaina ny zava-misy eto an-tanindrazana tsy voatery hanakatra fandrosoan'ny hafa na hiatehatra amin'ny sekolon'ny hafa na hiatehatra ho an'ny fizakanan-jo any amin'ny firenena hafa vao tena ampiseho an'izany fitiavan-tanindrazana zany eto Madagasikara ny fitiavan-tanindrazana no aseho fa tsy any ampitan-dranomasina kanefa hoy isika mahagaga ao anatin'ilay fanehoan-kevina raha milaza fa tia tanindrazana filoham-pirenena zay mibaby nationalité frantsay amin'izao fotoana izao na de nanontaniana azy izy ny amin'ny hoe frantsay venao de Obama Nelson Mandela ny resahany mazava Nelson Mandela dia teratany afrikanina tatsimo Obama teratany amerikanina Nicolas Sarkozy teratany frantsay ary Andry Rajoelina araka ny voasoratra amin'ny Wikipédia dia teratany malagasy sy teratany frantsay nanomboka tamin'ny taona 2014 saingy ho an'ny lalàna malagasy code de nationalité andiny faharoa amby efapolo de very noho izay naturalisation nalainy izay tamin'ny 2014 mahateratany malagasy azy lojika d'office zany ao anatin'ny adevitry ny lalàna ka tsy maintsy nanadio an'izany Andriamatoa Andry Rajoelina omaly fanadiovana zay tsy naharesy lahatra ny rehetra raha ny filazany ny amin'ny hoe zay taratasy 20 cm ny anaty paosy ve kanefa adino ny filoha Andry Rajoelina ny amin'ny hoe misy procédure arahana araky ny lalàna fahazoana taratasy 20 cm ny anaty paosy ary misy administration mampiatra izany lalàna izany vao tonga anaty paosy ny taratasy 20 cm ka tsy omemem-poana tahaky ny mizara anana na mizara mofogasy na mizara ramanonaka na mizara vary kantone mavo zany taratasy 20 cm anaty paosy izany fa misy isika ny lalàna sy ny fitondran-draharam-panjakana frantsay ary safidin'ilay olona hangataka vao tonga ny anaty paosy izany dikany mendrika hitondrana adevitra fa tsy marina ny nambarana fa faux débat ity resaka ity vao mainka aza ny valiteny nataony omaly dia hanamafy ny adevitra momba ity resaka nationalité ity satria filoham-pirenena no resahany eto fa tsy olon-tsotra tsy hoe be ny tanàna na solombavam-bahoaka fa filoham-pirenena zay manana andraikitra lehibe amin'ny fiandriana ny firenena ny fahaleovan-tena ary ny firaisankina-pirenena sy ny fiarova-pirenena no adevitra eto dikany mendrika anaovana adevitra zany resaka izany ndresahany tao anatin'izay fiona omaly zay ny tontolony jirama zay zara efa mahazatra ary be de masomahoaka ny ministra ny amin'ny hoe tsy maintsy voavaha anatin'ny teleherinandro de anao mazia zany ny ministry ny angovo hamaha ity délestage ny jirama ity ary efa impiry moa ny amin'ny hoe voavaha afaka embolana valovolana zany délestage zany ho voavaha amin'ny farantaona teo zany délestage zany fa lasa ihany fotoana fa tsy voavaha délestage eto Madagasikara tahaka n'ilay hoe tsy maintsy mahita vahaolana amin'ity fiakarany vidim-piaina ity ao anatin'ny 3 andro ny ministry ny varotra tamin'ny fotoan'andro efa rano de nesorina tamin'ny toeran'ilay ministry ny varotra zay fantatry ny reta tamin'ilay vahaolana kapoaka narosina de miverina indray am'izao fotoana izao ny famomezana fempotoana imasom-bahoaka ka ny ministra misahany an'ny angovo no nahazo an'izay fikaroham-baolana tsy maintsy ho karohan'izay ao anatin'ny 3 herinandro momba ny olana délestage kanefa ny fifidianana 2014 de nga Andry Rajoelina no nampanantena sy ny famatotra tamin'ny vahoaka fa tsy ministry ny angovo ny amin'ny hoe zay tsy voavahany rehetra tao anatin'ny 20 taona mahery ho vahany ary hitondrany vahaolana amin'ny alalany 400 mégawatt mety ho 800 mégawatt aza izany araky ny nambarany saingy inina tsy ho tsarona moa zany rehetrarehetra izany rehefa tonga amin'ny fanjakana izy ary aniliany andraikitra any amin'ny hafa zay tsy ny famatotra ary tsy nametrany vahoaka malagasy fitokisana tamin'ny fifidianana 2014 adevitra foazontsika zany ao anatin'ity resaka ity satria ny fandray tamin'izany ihany koa le amin'ny hoe maninona mahita fanampiana subvention 1400 milliards ho an'ny jirama ny fitondram-panjakana ka hoana ny tsy ahita 20 milliards kanefa raha ohatra ka natsikaritra ny rehetra dia ny ministry ny vola sy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina mihitsy no nylaza fa mandeha ny fifampirarahana amin'ny PTF nareo mpamatsy vola mpiara-miasa amin'ny Madagasikara sy ireo firenena samihafa mba ahafahana mamatsy vola ny fifidianana eto amintsika ka handrotsa-bola ao anatin'izany basket fond zany ka inona moa zany no hilaina an'le basket fond zay sobika be ampiasain'ny seny hanangonam-bola an'ireo
mpiara-miombonantoka mpiara-miasa sy firenena sakaiza Madagasikara raha toa ka efa mahita vola 20 miliara ariary hanatanterahana fifidianana fitondram-panjakana araka ny teny nataon'ny filohan'ny repoblika omaly. Hafahafa zany fa nio-kevitra zany ary indraindray entina nasokajiana fa maneho hevitra tsy voahevitra ary maneho hevitra tsy ampisainana indraindray le fitondram-panjakana ka hafa ny ataon'ny vavany, hafa ny tanterahany tanany sy hafa ny fanapahan-kevitra raisiny kanefa hafa ihany koa ny fanazavahan-kevitra hoentiny eo amin'ny tontolo ny aino aman-jery. Manoloana an'izany dia verina hiasika ny amin'ny hoe ho arotsaky ny vondrona Europiana miaraka ny Alemana sy ny Frantsay ihany ary ve ilay roa tapitrisa euro zay nambaran'izy ireo fa arotsany ao anatin'ny basket foana raha toa ka efa vonona ny 20 miliarda ariary ho an'ny fitondram-panjakana araka ny nambaran'ny filohan'ny repoblika omaly. Kadevitra zany betsaka mbola tiantsika ambara fa ajantsika hatreo aloha satria marobe ho sika zavatra tara hitondrana fanamariana tamin'ny resaka omaly iny. Tsetsatsetsatra tsy aritra andrazana fa nandritry ny fionana adiny telo nataon'ny filoham-pirenena dia tratry ny delestazy maizikitroka ny faritra manodidina ny tambajotra ny iraisana Antananarivo. Mieritreritra zany satria ny filohan'ny repoblika dia mieritreritra fa tokony ny malagasy rehetra no hisitraka an'izany fanazavahan-kevitra ataony zany kanefa ao anatin'izany indrindra tsy ho voafehy anjerama ny olona ny delestazy. Mamperitreritra ho isika ary tokony hahatonga saina amin'ny filohan'ny repoblika satria tsy indray tsy indroa ny niaran'izany ny tenany fa saika matetitetika amina fionana lehibe. Petratsika ny androany aloha fa ho tohizantsika indray ny adefitra araky ny fiovaovan'ny vaovao maro samihafa sy fanitarana ny fandalinana sy fanadidina hoentintsika amin'ity fandarina zany malaza ity. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatelina tompokavy.